Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vovô. Tandidindoza ny firenena ankehitriny vokatry ny tsy fisiany tany-tandalàna efa mijoro manoloana izany ireo mpahay lalàna avara-pianarana sy vatona sondrotry ny tany araka ny fanambarana nataon'izy ireo teny Besarety. Sarotra ny miantro hoy ny faneho-kevitra ho fametrahana indray ny tany-tandalàna sy ny siny ny fitsarana eto Madagasikara fa efa misy ny paikady anatratrarana izany. Tsy mbola vita treto ny raharaha fanonganana ny Razana Masoa Kristina tsy ho filohan'ny anteny miram-pirenena intsony. Zosy lalàna maro no voaitsakitsaka mialoha sy nandritra ny fanapahana ny raisy ny fitsarana avo momba lalam-panorenana hoy ny mpahay lalàna. Misy noho izany ny hirika ahafahana mamerina ny tany-tandalàna sy ny fahefa-pitsarana amin'ny tokony ho izy. Misy eo amin'ny endrika maro lafo amin'izao fotoana izao ny antso izay mahazo ireo kandida ho solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana sy ireo tsy miankina. Ankoatra ny fanaovana raha matahora sy ny maro hafa, ezahana foazina ihany koa ny raharaha maro samihafa mety mahavoasaringotra ireo kandida avy amin'ny fanoherana ary mivandravandra toy ny vaiakandrana ny tsy fitoviana eo anoloany ny fitsarana ho an'ireo samy mpanao politika. Tsy mahay mampiasa vola indramina amin'ny mpiara-miombonantoka ny fitondram-panjakana ka mahatonga ny Madagasikara anaty fahantrana toy izao nefa efa mibabitrosa hoy ny mpahay toe-karena. Raha tsy misy ny fivoapetsika sy fahaizana mandray fanapahan-kevitra, tsy hisy fampandrosoana eto amin'ny firenena ary hitombo hatrany ny trosa ho babeny ny taranaka faramandimby. Any ivelany, mampanahy ny fandriampahalemana sy ny lamina maneran-tany amin'izao fotoana izao izay naorina tao aoriany ny taona 2017 hoy ny sekretera jeneraly ny fikambanana tsy miankina Amnesty International nandritra ny tatitra isa taona momba ny zon'olombelona androany. Isan'ny nasiana tsikera manokana Israely, États-Unis, Rosia sy Sinoa izay nahitana raharaha mafampana atao tanatin'ny taona maro. Ny antsipirindreo ary. Angafalina indray tompo kilasy tompo vavnisiliana ny tokantrano amin'ny tsy alina ity manaritra ny araba ary manasanao ampananjana anjony fampalalam-baovao araka ny efa natsirika tao anaty lohateny teo dia tany lilin-doza ny firenena ankehitriny vokatry ny tsy fisiany tany-tandalàna efa mijoro manoloana izany ireo mpahay lalàna avara-pianarana sy vatona sondrotry ny tany araka ny fanambarana nataon'izy ireo teny Besarety. Sarotra ny miandry hoy ny faneho-kevitra ho fametrahana indray ny tany-tandalàna sy ny fitsarana eto Madagasikara fa efa misy ny paikady anatratrarana izany. Onona saina. Voaitsakitsaka ireo fifanarana iraisam-pirenena nankatoavy Madagasikara, ny lalam-panorenana malagasy sy ireo lalàna fehizoro samihafa vokatry ny fijabany fahefanam-panatanteraka sy ny baiko omen'izy ireo ny mpitsara. Manoloana ireo, nivoaka tamin'ny fahanginana ireo mpahay lalàna, manam-pahaizana sy mananatra-kefa momba ny lalàna na teto an-toerana na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ireo avara-pianarana sy vatona sondrotry ny tany malagasy ka manaitra ny feon'ny fieritreretan'ny mpitondra fanjakana, ireo mpitsara namany ary ny vahoaka malagasy noho ny fibaribary ny fanjakana sy tandalàna eto Madagasikara. Sarotra ny miandro izy ireo, efa miditra amin'ny fampiasa-kery amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana ny mpitondra ifehezan'izy ireo ny fahefana. Ny hery tsy malio ny fanahy na amin'ny mora na amin'ny sarotra atrehana ka tsy hampemitra azy ireo izany. Resaka fanazimbazimbana lalàna no reny tsakiato ary satria resaka lalàna no manahirana dia io lalan'ny lalàna no tsy maintsy mombana hanavotana ny firenena sy ny vahoaka hirosoana amin'ny fanasitranana sy ny fisitranana zay rofy iaina ary fahoriana menjady amintsika. Na inona lazaina, na inona toriana dia amafisinay eto fa misy hirika hiatrehana ny olana vokatry ny fiheverana fa tsy azo ivanozana ny fanapahan-kevitry ny ACC satria ilay farafiaferana
rehefa voatohina ny lalàna mihitsy no voatsikera ankehitriny ka tianay milaza aminareo fa matoky zahay fa ampoko zany fahasoavana tsy manam-paharoa zany ka manadina didy tsy raviravitanana sy andrava ny sentiment d'impuissance zay manjaka eto amin'ity firenena ity. Isy ny dingana ho ataon'izy ireo manaraka ny antanatohatra samihafa amin'izao ezaka izao ho fampanajana ny tany-tandalàna sy anavotana ny firenena ao anatin'izao lavaka mangetsoketsoka izao. Conquête de l'état de droit, voie du salut, guérison nationale. Efa misy ny paikady sy ny teknika anatanteran'izany araky ny lalàna na ny eto an-toerana na ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa tsy mbola ambara aloha izany amin'izao ankehitriny izao hoy ny fanazavana ho fanajana ireo rafitra sy ny vahoaka malagasy. Ho ampahafantarina amin'ny eo ihany ny antanatohatra olalovana. Nandefa solotena nanatrika ity atrikasa ity ireo erivelona isa tokony teto amin'ny firenena nahitana ny solotena ny FFKM, ny ray aman-dreny ara-drazana, ireo mpanao politika sy firaisamonim-pirenena, ireo manamboninahitra sivily sy miaramila misotro ronono, mpampianatra pikaroka sy ny maro hafa. Magatsika izay tany-tandalana izay hatrany dia tsy mahay makalesona amin'ny tantara ny mpitondra ankehitriny manoho ny fomba ratsy efa tsy mahasoa ny firenena. Fitsarana miaro ny mpitondra fanjakana sy ny antoko politika no misy eto hoy ny ministry ny fitsarana teo aloha ka ina ny mety isin'ny korotana mialoha sy mandritra ary eo ny fifidianana raha izao no mitohy ho fisorohana izany no antom-pijoroany sy fivondronana ireo mpahay lalàna maro ankehitriny. Miala nenina tsy te anandratsy ireo mpahay lalàna, manam-pahaizana sy mananatra-kefa momba ny lalàna, ireo avaram-pianarana sy vatona nasondrotry ny tany malagasy, manoloana ny ambana miandry ny firenena, vokatra ny fomba fitantanana ankehitriny. Niaiky ny ministry ny fitsarana teo aloha, Andriama Efarivo Trony, fa misy tokoa ny tsindry sy ny baiko ataony fahefana-panatanteraka amin'ny fahefam-pitsarana. Tsy nahasoa izany ary tokony atsahatra hoy ny faneho-keviny. Ny zava-misy ankehitriny dia tsy niovana tamin'ny fomba fanao tamin'ny omaly. Nefa tsy niteraka vokasoa ho an'ny firenena dia miara-manaiky tsika fa raha tiana hiverina ny firenena tandalàna araky ny voalaza ao amin'ny zavaravina ao amin'io lalam-pandrenana io dia mila fiekena aloha fa misy zavatra tsy mety. Anisan'ny tsy mety ny fanaovana ampimampa ny fahefana ho an'ny tombontsoa n'olombitsy na tombontsoa n'antoko fa tsy tombontsoa pirenena fa miara-manaiky tsika ankehitriny fa toa ohatra ny hafahafa ny didy izay mivoaka satria tsy de mifandraiky loatra amin'ny tombontsoa rehetrarehetra fa amina tombontsoa na antoko na olo mbitsy ko dia lasa voatohitohina atsy voatohitohina roa beny tsy miteny beny tsy miresaka fizahay kosa aloha zany dia ankehitriny dia mba ilaza hoe mba okizay fa mba havelao le olona hiasa ampitoniana mba isy ny fampandrosoana. Ny soa no fianatra ho iatrany ny fanazavany ary tokony atsahatra ireo fomba mamoehitra nataony teo aloha fa izay no natonga ny Madagasikara amin'izao toerany izao. Ireo volana eo sisa dia hiatrika ny fifidianana indray ny vahoaka, fifidianana izay mampanahy manoloana izay tsy fahaizan'ny mpitondra maka lesona izay. Ka isy ny fifidianana io dia mbola hiverina indray ve ilay ahatsy havana ilazana hoe tatsy sy taroa dia toa ohatra nisy vokatra mampisalasala ny famoahana azy satria tsy de mifanaraka amin'ny tena izy na koa tasy nisy fanafoanana satria tsy nifandraiky amin'ny tombontsoa nilay zavatra nylazaiko teny am-polohany teo ka mba hialana amin'izay rehetrarehetra dia miteny aloha zahay misy manaraka rabasoa rabatsara raha sanytika tonga tokoa ny tokony ray andro any enganie mba ho tsarovany tantara hoe efa mba nisy ny nampilaza mialoha hoe okizay mba ho taritina ho any amin'ny fahatsarany ity firenena ity fa tsy mendrika itsika ary tsy mendrika antsika izao fahantrana izao. Raha ataon'ity zany ka milaza tsika fa antoko iray no avy hatrany dia manapa-kevitra ny mety mahasoa na tsy mahasoa ny firenena eto amin'ny tanindrazana tany sy ny fanjakana dia afaka hiteny zany tsika hoe tompon'andraikitra eo amin'ny fetezana sy ny mety ho fetezana ireo. Zay zavatra zay nefa ny ohatrany tsy mety satria mila fahatongavan-tsaina andro tokony ho fifoazana izao ka raha tanyity ka ilaina ny firenena mandroso dia mila miaiky isika ary tena marina mety miaiky eloka mihitsy hoe ny tombontsoa ny firenena nanao tadiavina iarahany daholo be fa tsy tombontsoa n'olombitsy.
nisy niatrikasa ny arana tamin'ireo avaram-pianarana vatona sondrotry ny tany manam-pahaizana momba ny lalàna mpampianatra lalàna avy amin'ny sekoly ambony omaly teny Besarety. Nijoro izy ireo ary solo tena ihany raha ny fanazavana fa maro ireo mpitsara amperinasa manohana sy ao an-damosiny izy ireo saingy tsy mbola niseho aloha amin'izao fotoana noho izay tsy visiny ny tany-dalàna sy hery famoretana atao ny mpitondra izay. Santatra Bavarano ihany ity atrikasa ity anairana ireo mpitondra fanjakana manoloana ny ambana misy sy mety hitranga eto amin'ny firenena aoriana kely raha tsy misy ny fiovam-petsika fa ihany koa anairana ireo mpitsara namana ijoro sy osaha manoloana ny endrika fanimbazimbana sy fanososena ny tany-dalàna ataony izao mpitondra izao. Fa tsy mbola vitatreo ny raharaha fanonganana andrazana Masoa Kristine tsy ho filohan'ny anteny miram-pirenena intsony. Zosy lalàna maro no vohitsakitsaka ny alosina andritra ny fanapahana ny raisin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hoy ny bahay lalàna. Misy noho izany ny irika ahafahana mamerina ny tany-dalàna sy ny fahefampitsarana amin'ny tokony ho izy. Tsy hitaza-potsiny intsony manoloana ny fanososena ny tany-dalàna ireo teknisiana sy manam-pahaizana momba ny lalàna. Ijoro ho arifana izy ireo manoloana ny fijabana ny fahefanam-panatanteraka amin'ny asan'ny mpitsara. Nahitana taratra izany ny fanesorana tamin'ny fomba tsy nanaraka ny lalàna sy tsy nanaja ireo zo raha tsy aka fa tsy nizo ny fiarovana tamin'ny raharaha zana Masoa Kristine izay nesorona tamin'ny toerany tamin'ny mafilohany anteny miram-pirenena azy. Ile didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny amin'ny votoatiny tsy manana olazaina fa ny fanamariana ara-teknika tiana ho zaraina zany dia le mikasika an'ilay hoe fomba nentina nakana n'ilay fanapa-kevitra izany hoe le droit processuel resahako eto momba ny zon'ny fiarovana dia ny lalàna iraisam-pirenena dia mametraka tsara mihitsy hoe zo fototra ny mahazo fotoana ahafahana mitondra ny fanamariana sy fanazavana mikasika an'izay fanankanana apetraka amin'ny tsirairay. Principe d'égalité devant la loi, fitoviana anatrehany lalàna, misy didy anankiroa mahakasika olana hitovizana, izany hoe déchéance na député tamin'ny 5 io fanapahana ny raisin'ny ACC tamin'ny 5 dia nanome tsara fepitaona 5 andro dia mahakasika olana mitovy dia fanapahana tamin'ny 4 nanome fepitaona 2 andro dia veriko izany fa hoe tokony farafaratsiny nampitoviana ilay izy. Manoloana izay tsy fanajana ny lalàna sy ny zo voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana sy ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay misy ny irika sy ny lalana ahafahana manosy mitondra ity raharaha ity ho hiatra ny fanazavana. Azo atao tsara ny mitondra ny raharaha eo anatrehan'ny Cour africaine des droits de l'homme et des peuples satria ny andinin'ny fahatelo amin'io androm-panjakana anankiray io sy ny charte africaine des droits de l'homme dia manamafy tsara fa hoe rehefa manohitohina ny zon'olombelona dia azo entina tsara eo anatrehan'izany rafi-pitsaran'izany ary ny zon'olombelona anisan'ny zon'olombelona voatohitohina ny tsy fanajana ny zon'ny fiarovana. Afaka maka fanapa-kevitra ny Cour africaine satria ny piady eo anatrehan'izay Cour africaine des droits de l'homme zay dia ilay olona izay mangataka sy ny fanjakana malagasy ohatra zany raha ohatra hoe heveritsika fa zay ty raharaha ty no entinany dia afaka maka izy miteny hoe fanjakana malagasy raha iso ny fepetra fa misy tsy fanarahana fanajana zon'olombelona ty raha ohatra ka izay ny heveriny rehefa mandinika ny raharaha izy na izy hoe tsy mitombona ty fangatahana sy filazana fa hoe tsy nanaja ny zon'olombelona ty. Araka izany tsy mbola mijanona eo ny raharaha nanonganana ny razana Masoa Kristine tamin'ny toerana mafilohany anteny miram-pirenena azy. Misy amin'ny endrika maro lafy amin'izao fotoana ny antso izay mahazo ireo kandida ho solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana sy ireo tsy miankina ankoatra ny fanaovana ara-matahora sy ny maro hafa ezahana foazina ihany koa ny raharaha maro samihafa mety mahavoasaringotra ireo kandida avy amin'ny fanoherana ary mivandravandra toy ny vahiakandrana ny tsy fitoviana eo alohan'ny fitsarana ho an'ireo samy mpanao politika. Henri Florian mitatry ny andindiny izay. Tsy nijanona tena amin'ny resaka sakantsakana amin'ny famoahana ny toto-taratasy momba ny fandoavan-ketra na ny état 211 bis ihany izay singa iray ahafahana mirotsaka ho fidiana ny antson'izay nahazo ireo kandida ivelany antokony mpitondra fanjakana amin'ny ity azakazaka ho an'ny Tsimbazaza
ny daty ny fahasivamboropolo ny volana me ho avy izao ity fa mbola mitoetrany izany amin'izao fotoana izao vaomaly nisy indray ny fampidirana amponja ny kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoerana izay mampivandravandra fa tsy mitovy eo anatrehan'ny fitsarana ny rehetra hoy Rivra Kotovao. Vandravandra loatra ilay tsy fitoviana eo amin'lohan'ny fitsarana. Misy olona jerena fotsiny, misy ireo kandida reo fantatra verimilay mandeha, ministre teo aloha, député Pernas, olona samihafa, ny sasany ary efa teny am-pikadrana tamin'ny 2014 no milatsaka tsy misy teny amin'izao fotoana izao. Raha ohatra mbola tsy meloko izy ireny, zoany feno mihitsy no milatsaka. Fa maninona tsy mandeha ny tribunal izy ireny. Any ny fanontaniana, ny fitsarana, tsara ho an'ny olona ireny aneho tsara iny izy dia mivoaka hoe meloko na tsy meloko izy. Any fitsarana izy tsy miditra amin'izay. Fa ny fahitana hoe misy olona manana dossier 2 taona 3 taona any ambadimbadika any tsisy mikitika mihitsy. Ny mpanohatra vetivety eo hitantsika eo ny Tanosy be, hitantsika eo ny sénatrice Olga, hitantsika eo ny faritra samihafa, akoatran'le voalaza teo le hoe le sakatsakana tany fanaovan-taratasy tany, betsaka ny kandida ny fanoherana no voasakatsakana tany dia ny farany tsy natratra n'ilay fempotoana intsony e. Makaitsika amin'izany zany ve ny fitoniana étape de firenena, zany ve ny fahalalahana petrika ny firenena, zany ve fanamafisana ny demokrasia eto amin'ny firenentsika. Miendrika ho fanaparam-pehefana ny zava-misy ankehitriny eo anatran'ireo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana. Azoko atao raha za manokana ny hoe ny fanapara-pahefana, fampiasana ny fahefana hoentina anelingelelana ny fizotra ny ataoko hoe ny firotsahana hofidiana. Anisany zavatra fanotakiana daholo zany ary mbola sesilany ankehitriny ny feoeno ny hita teny kianja ny fahasarotana tamin'izy ireny. Zay tsy mitranga teo amin'ireo le ataoko hoe kandida mpanonana ny fitondram-panjakana. Sarotra moa ny miteny atolotry ny fitondram-panjakana satria lavo ny lalàna zany. Fa dia fantatra fa atolotry ireo antoko manonana ny fitondram-panjakana nen'ireny zany dia tsisy feoenonao nao mihitsy tsisy fahasarotany tsisy fanenjehana satria hitantsika fantatritsika fa misy izy ireny nanana raharaha zay manahirana azy mety efa elaela mety vao vetivety fa dia mipetraka any ireny fa neny antoko-panohatra ireo kandidata olotry ny ataoko hoe fa etretiny hoe mpanohatra ny fitondram-panjakana dia mipotra toy ireny amin'ny fotoana tsy apozina, amin'ny fotoana zay tsy mampisy ny fitoniana mihitsy. Satria raha fitoniana dia davintsika hiditra anatin'izany resaka fifidianana izany dia hita sy tsapa fa ny fiatsika ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny lalan'ny fitsarana dia manotohina an'izany fitoniana izany. Toerana maro no efa nahitana nantsonjay tamin'ireo mpilatsaka hofidiana toy ny Tanosy be, Vangaindrano sy ny maro hafa. Ary vaomaly nahazo ny loholona teo aloha Olga Ramalason. Fanontaniana mipetraka ny hoe iteraka fitoniana mialohan'ny fifidianana ve izao fietsika ataon'ny mpitondra izao. Ny vahoaka malagasy iray manontolo izay efa vonona ny andeha hifidy sy aneo ny safidiny amin'ireo kandida izay hitany fa tena hisolo vava azy ireo ny fahasivamboropolo may ho avy izao. Tsy mahay mampiasa ny vola indramina amin'ny mpiara-miombonantoka ny fitondram-panjakana ka mahatonga ny Madagasikara anaty fahantrana toy izao nefa efa mibabitrosa hoy ny Baitoekarina. Raha tsy misy ny fiovam-pietsika sy fahaizana mandra ifanapa-kevitra tsy misy fampandrosoana eto amin'ny firenena ary tombatra ny trosa ho babeny taranaka faramandimby. Tsy mangarara ny fomba fitantanan'ny fitondrana ankehitriny sy ny fampiasana ireo vola avy amin'ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara. Atao tompotrano mihony ny vahoaka malagasy nefa izy no mibabitrosa ary ny taranana no anefa izany. Amin'izao misy ny fiainana amin'ireo tompona ndraiky teo anivon'ny FMI na ny Fonds monétaire international sy ny fitondram-panjakana andrinina mety ho fisitrahana indray ny facilité élargie de crédit sy ny programme facilité pour la résilience et durabilité. Ny fanjakana izay anatin'ny fahasahiranana ka io miady varotra amin'ny mpamatsy vola io ary tsy mampiseho fa mafy ny adi-hevitra. Ny mpiara-miombonantoka etsy-ankilany mitaky ny fangararahana sy ny fanjakana tsara tatana izay tsy hita eto Madagasikara ka io mitelikafatra sy manafina amin'ny vahoaka malagasy io ny mpitondra fanjakana. Mafana ny adi-hevitra ary maro ireo fepetra tsy fenontsika porofon'izany mihisatra ny famoaham-bola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka. Hatramin'izao koa izany no tena mahavariana amin'ireo mpamatsy vola ireo le fitantanana n'le vola tamin'ny Covid eny hatramin'izao mbola tsy mangarahara nefa zareo ohatra ny to tsy miteny
misy complicité amin'ny bailleur koa ny zany situation catastrophique Madagasikara satria zareo koa rehefa miresaka tsy azony vahoaka le fomba firesaka le bailleur rehefa miresaka amin'ny fanjakana izy mametraka izy le conditionnalité amin'ny fomba mazava fa efa fatapatatra ny zany ny zavatra takiny amintsika ny takiny amintsika de hoe mila vérité des prix hoe momba ny resaka solika de hoe mila koa alony vola le resaka TVA ny orinasa de efa fantatra koa hoe mila vérité des prix resaka jirama midika an'izay zany raha zay ny ampiarina hiakatra be no amin'izao fotoana zany ny vidim-piainana rehefa ianao miady amin'ny Union européenne le divanao fa tsy firenena anankiray zany hoe firenena 7 zany ao amin'ny Union européenne zany le divanao rehefa miresaka ny tsika hoe ny FMI ataoko ty le olona kitianao aty Madagasikara frantsay lehibe ny FMI ary frantsay zany daholo io ny zany misy fifandraisana daholo izay le hoe mila fehezina ihany le géopolitika fa tsy zay ny anaranao tany amin'ny sekoly ny ampiarinao bêtement fotsiny eo ny mpiara-mombonantoka sy ny mpampindram-bola ny Madagasikara fa ny fanjakana malagasy ihany koa no diso fangataka matetika ho iatrany ny fanio-kevitra tsy mahay mametraka ny laharam-pamehana sy ny fomba hitantanana ary ny ampiasana izay vola azo ny mpitondra ka io mitombo hatrany io nitrosa ny firenena malagasy nefa i Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy miamahantra hatrany ny firenena anankiray mitovy amina orinasa raha ohatra zao misy orinasa anankiray atsanganao de le orinasa anao nefa mbola ataontsika hoe marifo de inona ny ataonao le orinasa ny problème anao zany de tonga de hoe anisanao hividy kary anao any mpiasa rehefa aveo anao hoe ny zanaky ny mpiasa ho ampinao miresaka fidirana ny fianarana de raha varina ianao zany manao an'le social fotsiny anatin'le orinasa fa nadininao ny financer le outil de production de tsy ho tafavoaka le orinasa fa raha le infrastructure structurante le orinasa ampinao koa ny karazana hoe le vola afaka ahodikodinao am'le orinasa misy tonga ny fotoana anankiray afaka idiranao am'izay ny social ny mpiasa hoe amenao mpiasa kara hitondra mpiasa mamody sy alaina miasa asinao centre médical kely ao amin'ny orinasanao azo ataony zany rehefa miodina tsara le orinasa de ny firenena koa zany mitovy am'izay logika zay ihany zay zany tiako ho azony olona satria le izy manko manipulena foana zany le olona amina zavatra sarotra be de tsy azony olona mihitsy zany le resaka rehefa miresaka zany tsika momba ny FMI hoe vatsitry hoe sikarazany raha tsika indram-bola miresaka sosialy tsy possible tsika afaka amerim-bola satria secteur non productif ny sosialy ny rehefa mitrosa zany ny firenena anankiray ohatra ny orinasa anankiray tokony mitrosa izy aty amin'ny secteur productif de rehefa aveo le resaka sosialy sy ny karazany aty amin'ny ressource propre interne fanjakana malagasy tokony atao obligation le izy hoe reto kosa adidinareo manao an'io mba tsy diratsika trosa le lafiny sosialy ho bokatrosa hatrany ny vahoaka malagasy fa tsy hisy firenena androso eto ho iatrany ny fanazavana raha izao fomba fitantanana sy fampiasana ny vola trosaina izao no tohizan'ny mpitondra ankoatra ny orinasa ohatra ny raisiny ity pahitoekareny ity ihany koa amin'ny fomba ataon'ny mpitondra amin'ny fampiasana izay vola azo avy amin'ny mpiara-mombonantoka izay ka noraisiny amin'izany ny ao an-tokantrano mindram-bola amin'ny banky nanao pré bancaire ireo ray aman-dreny naka vola 5 tapitrisa ariary ary averina tsikelikely mandritra ny 10 taona rehefa azo ny vola netana ny ala voly sy nampisakafony ireo ankizy zany fa ihany koa ny atoana ny sakafo tao an-tokantrano ary naharitra nandritra ny 2 volana ary lany aveo tsy nisy zavatra niangana nefa anefa ilay trosa mandritra ny 10 taona ka ny karama efa kely indray no tsy maintsy anesorana anefan'izany raha nanaovana tetika asa nefa nananganana tsena na nanitarana ny seha-piaren'izy mivady na ihany koa ny vidianana moto anafanganana ny asa sy ny sehatra idiram-bola hafa ilay varotra natao na ilay seha-piarinana tsaraina tamin'iny volana indra amin'iny ihany dia ampy namerenana azy mety tsy ho 10 taona aza dia tafaverina ny volan'ny banky ary mahazo tombony manomboka eo ny karamisam-bolana ihany koa etsy andaniny tsy nisy banga tahaka izay raha tokantrano izay io ataon'ny fanjakana io hoy ny fanazavana mindram-bola fa lany zarazaraina amin'ny karazana tosika tsy vatsy samihafa ny vola azo avy amin'ny mpiara-mombonantoka ireo ampahana vahoaka malagasy nahazo azy herinandro ihany no nova kely ny fiainany raha ela indrindra
fanitarana no ipapitrosa ny volam-panjakana nefa tokony ho atotona amin'izay sosialim-bahoaka izay endrika taberina ndraikitra mivantana amin'ny vahoaka malagasy mpandohetra ary ny vola be azo avy amin'ny mpamatsy vola no atotona amina tetika asa lehibe hiteraka famokarana toy ny lalana tohadrano sy ny sisa satria rehefa tsara ny lalana aingana ny fifamezivezen'ny olona mora ny mitatitra ny vokatra ireo tantsaha misy ihany koa ny tohadrano ka mitombo ny vokatra raha tsy aka fa tsy ireo teboka roa ireo ny vola azo avy amin'ireny no amerenana ilay notrosaina tamin'ny mpiara-mombonantoka tsy izay anefa ny an'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny volam-panjakana amina miliara maro atotona amina autoroute ho vita afaka 30 taona raha izao fomba fiasa izao ary tsy fantatra ihany koa nakaiza sy natao ina marina ilay vola ny sosialim-bahoaka indray io ianterana amin'ny vahiny io izay tsy fantatra hoe raha oviana no ivoaka ilay vola miandry aloha araka izany ny malagasy izay efa anatin'ny fahasahiranana lalina ary efa mivonona fa hiampindray ny trosa efa miavosa vokany io Madagasikara tsy mety mandroso io Fataoriny nisy ato amin'ny commune Manandrina Omaly nano nisy fitetezana ireo commune ao amin'ny distrikana Avaradrano ny candidat ny collectif ny Malagasy ho an'ny androany mpiara-mikatroka ato amin'ny commune Ambohimanambola sy commune Masindray indray no notsidihany ny candidat Adjoandriana Narvelo sy Ratavila Andry ary ireo pralisitra aminy fotoana izay nifanankalozan-kevitra toy ny ray aman-dreny sy zanaka momba ny raharaham-pirenena ankapobeny ny maharary ny vahoaka eny fotony fa ihany koa ny lasa miandry ireo isolovavany vahoaka eny anivony anteny miara-pirenena maro ny ezaka efa vita ary tsy maintsy ho arovana ireny ho ireo candidat tsy vitsy ihany koa nefa ny miandry isy ny fanovana eto amin'ny firenena fotoana ihany koa na ny antanana ireo olo-pirenena vonona ifametanana aminy entina mpandresena ny candidat ny fanovana eto Avaradrano sy manerana ny Madagasikara fanovana izay atomboka amin'ny distrikana Avaradrano ary hipaka amin'ny firenena amin'ny masolom-bavam-bahoaka ny Madagasikara. Mahatsapa ve tsika androany fa ny volatsika ny etatsika dia tena tonga ny ambaravaratsika tsirairay avy amin'ny fampandrosoana. Io vola io volatsika menakavy. Io volam-panjakana io ala zany hoe volam-panjakana volatsika. Ny anjara mpanjakana zany dia izay vola azo tafiditra amin'ny kitapo volam-panjakana dia tokony hanasoavana antsika rehetrarehetra. So dia mieritreritrareo hoe za tsy pakany amin'ny bypass mandohetra tsisy hidirako zany tena misy hidirantsika dia izay no asan'ny solombavam-bahoaka dia tokony hafantatra zany ny olona ny hoe ampiasain'ny mpitondra fanjakana makaiza ny vola izay mitantaniny ho amin'ny fitsoany daholobe dia anara-maso an'izany hitondra amin'ny feonareo anontany an'izany fa nalefanareo aizaka ny volanay ampiasainareo amin'inona ny volanay zay no asa ary manao tatitra amin'izany ny mpitondra fanjakana zay le fanovana ny takina teto hatramin'izay 50 taona zay ary zay no mbola takinay hatramin'izao tsy atao anatin'ny ady zany tsy efa makivava koa ela zao zay marina afaka atao anatin'ny fihavanana koa ny fanovana zay io targeta napetraky ny collectif amin'ny Malagasy io tsapy resitsika resy ny Malagasy androany tena resy kanefa kosany androany tsika dia hijoro ifanometanana satria tsika ihany no afaka manavitra ny tenatsika ary zay ny antom-pirotsahanay ny afahantsika amin'ny fanometanana ny afahantsika iotra hiala amin'izao fahantrana lalina izao tsy tahitena hoe fahantrana satria raha miteny fahantrana zany dia ohatran'ny hoe tsetsetra zany ny ao anatin'izay nefa za tena miteny aminareo fa raha androany tsika manana fahavononana ary amin'ny herintsika zany fahavononana zany afahantsika amin'ny fanometanana dia ho afaka amin'izany fahantrana zany tsika ka zay no angatahana ary zay ny antom-pirotsahana ho solombavam-bahoaka androany zany tsika manana fahefana androany afaka hanova ny fiainatsika afaka hanova ny lalan'ny tantara amin'ny firenena
nanentana ny olom-pirenena ho sarotiny amin'ny tsisy fifidianana manakaiky vahoaka ety ihany koa ireo kandida ka tsy anaiky ny fanodikodiana ny safidim-bahoaka ho an'ny rahampitso ny commune Ambomangakely sy Alasora indray no hotsidian'ireo kandida ny kolektifany malagasy ao Avaradrano. Hanozantsika ny fampahalalam-baovao dia tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny fampiarana ny lalàna sy ny didy avoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana eto amintsika ho ny firaisamonim-pirenena naneo ny heviny malona ny didy avoaka ny ity rafi-pitsarana faratapony ity natao hiarovana tombontsoa ny olombitsy ireo lalàna fa tsy ampiarina araka ny tokony ho izy. Daniela Minarso. Tsy mifanaraka amin'ny tena etaetam-bahoaka fa natokana hiarovana ny tombontsoa ny olombitsy ny lalàna eto amintsika ho ny firaisamonim-pirenena naneo ny heviny malona ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ahitana taratra izany hinitrangana azo ny filohany antenimera-pirenena farany teo iny. Lalàna misy ary ataoko hoe sisy lalàna ratsy fa le fampiarana azy hoe tena mifanaraka amin'le etaetan'ny vahoaka satria ny lalàna rehefa miantona metrahana lalàna dia hoe ny safidim-bahoaka na hoe ny avy amin'ny hoe volonté générale du peuple moa zany filazan'ny mpahilalàna azy hoe avy amin'ny hoe tena miseho amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny lalàna ve le safidim-bahoaka sy le etaetam-bahoaka. Inona moa ty lazaina amin'izay ohatra tonga dia raisika antany hoe olona voafidim-bahoaka nefa ny lalàna manala azy teo hoe ny filohan'ny antenimera-pirenena voafidim-bahoaka voafidin'ny antenimera voafidin'ny député namany dia mialany le lalàna avy amina hoe tokony misy azy no nangataka an'ilay izy dia diarana zay lalàna zay fa le vahoaka ny fidy azy salany tsy ndrarahina mihitsy ve. Ankoatr'io, mbola lavitra ny mahatany demokratika ny Madagasikara ankehitriny eo anatria ny fanakatsakanana sy famerana ny olona anio ny heviny ny fametrahana ny demokrasia araka ny tokony ho izy izay fototra iray miteraka fampandrosoana. Tsika mbola tsy demokratika fa mba farafarasiny hoe mizotra makany ve tsika. Raha izao zavatra zao tsena tsy miodikodina foana tsika hatramin'ny fahaleovan-tena miodikodina foana satria izay misy mpandinika politika sasany tena hoe rafitry ny fanjanahantany no lovatsika dia zay mpitondra eo lasa mpanjanahantany kely daholo. Mandra-pahoviana no atsapatsika tena hoe tsy miainga amin'ny réalité amin'ny zava-misy ainatsika no ametrahantsika ny rafitra sy ny fiainana eto amin'ity firenena ity. Ankilany, tokony hifidy ny vahoaka malagasy mandritra ity fifidianana sy olombavim-bahoaka ity. Ity fifidianana ity izay isan'ny kiondalana goavana hafana manova ny tantaram-pirenena. Iny ihany koa ny antsika misy vetivety ao anaty dokam-barotra fohy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Avy ny fifidianana sy olombavambahoaka iana olo-pirenena voasoratra anarana anaty lisy mpifidianana no hifidy izay député isoltenany malagasy any amin'ny antenimera-pirenena. Miasan'ny sy olombavambahoaka ve miady ao ny tombontsoan'ny malagasy amin'ny alalan'ny fandaniana lalàna, manara-masina asan'ny gouvernement sy ny fitantanany volam-panjakana. Fanteny tsara noho izany izay hofidiana mba tsy hanenina olo-pantatry ny fiarahamonina ary mahafantatra ny fiarahamonina sy ny tontolo iveloman'ny olo-pirenena, olona nianatra na sy mahay ny antom-piasain'ny antenimera-pirenena sy ny fiatraikany lalàna hofidiana na ho lavina, olona vonona nohitra ny kolikoly na amin'ny fandaniana lalàna na amin'ny fanomezana ohatra tsara amin'ny asany mahitsy fitondran-tena ary tsy mampitafianatra ny antenimera sy ny repoblika. Ho an'ny fifidianana sy olombavambahoaka 724 ndao hanao safidy malina, mari-potitra ary voasaina tsara. Fer 5, calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire.
masika sambatra miaraka amin'ny zarakado ararotiny fianam-bidy amin'ny Fil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalfena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 aprily ihany hitanao any amin'ny tellement akaiky anao. Taverna somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba ary manasana ohatrany anaraka resaka kolikoly avy hatrany dia ambony ny trangana kolikoly eny anivon'ny fonja eto Madagasikara araka ny baromètre de la corruption carcérale à Madagascar andiany voalohany izay navoaka ny Transparency International initiative Madagascar androany tranga izay maneho ny tsy fahatombanan'ireo rafim-pitsarana miady amin'ny kolikoly eto amintsika fa ihany koa ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana. Ambony ny tany fandoavam-bola sy ny endrika kolikoly toy ny fanapara-pahefana, ny fanararotana fahafantaran'olona, ny fanomezana tombon-daniny eny anivon'ny fonja eto Madagasikara. Nanamafy izay ny 570 isanjaton'ireo voafonja teo aloha na exa de tenu nanaova ny Transparency International Initiative Madagascar fanadihadina araka ny marjefy ny kolikoly eny amin'ny fonja na ny baromètre de la corruption carcérale à Madagascar izay nataony taona 2022 navoaka ny Transparency International Initiative Madagascar androany. Araka io marjefy io hatrany ohatra faingo fito hatramin'ny iray faingo ray amin'ny efatra ny noty mamaritra izay tambony izay ho an'ny fonja eto amintsika ka isa mitana laharana voalohany amin'izany ny fonja na tsy mandrefana. Ankoatra izay misy manao kolikoly European sehatra rehetra manomboka amin'ireo voafonja sy ireo fianakaviany European fonja hatramin'ireo mpisolovava noho ny antony maro samihafa raha nitatitra hatrany. Ny cupidité any agent pénitentiaire zany voalaza fa antony voalohany indrindra mahatonga ny kolikoly eny anivon'ny fonja. Eo ihany koa ny tsy fampin'ny mangarahara zany izay mahatonga ny olona tafiditra ao anatin'izay resaka kolikoly izay. Dia eo ihany koa nefany izay tsy azo adinoina hoe misy izay hoe tsy fahatomombanana eo anivon'ny administration pénitentiaire na ny administration judiciaire en général. Ny fianakavian'ny voafonja dia mahita hoe antony lehibe zay mahatonga an'ilay kolikoly eny anivon'ny fonja zany. Ny mpiasan'ny fonja moa dia milaza fa hoe zareo dia tsy afaka mandaa ny mety hoe endrika tsindry azo lena mahazo an'izy ireo ka anisan'ny antony mahatonga anazy ihany koa manao kolikoly. Araka io marjefy ny kolikoly eny anivon'ny fonja eto Madagasikara io hatrany ambany ny tany fandraisana andraikitra ireo rafim-panjakana miady amin'ny kolikoly eny anivon'ireo fonja. Anatin'ity baromètre ity dia ny mpiasan'ny fonja sy ny mpiasan'ny ataontsika hoe ny administration judiciaire zany dia manome noty ambany zany hoe 1,1 sur 4. Raha raisina zany hoe le ny 0 noty ratsy indrindra, ny 4 noty tsara indrindra, dia 1,1 sur 4 zany noty azony bianco avy amin'ny mpiasan'ny io administration io. 1,3 le izy raha hoan'le fianakavian'ny voafonja. Ambany dia ambany tahaka izany koa ny noty azon'ny PAC ary ambany dia ambany toy izany ihany koa ny noty azon'ny direction de l'inspection pénitentiaire. Tsy hita taratra firy zany hoe manao mamaly ny fangatahana izay resaka hoe ady amin'ny kolikoly zany ireo mpiantsehatra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ireo. Manoloana izany tokony ampitomboana ny teti-bola natokana ho an'ny fandrarana ny fonja eto Madagasikara ahafahana miady amin'izay kolikoly izay. Ahena ihany koa ny isan'ireo voatazona amponja amin'ny alalan'ny fampitomboana ny isan'ireo mpitsara apetraka ny paikady mazava sy matotra hiadiana amin'ny kolikoly eny amin'ny fonja ho hiatran'ny Transparency International Initiative Madagascar.
fa tsy maintsy tondrana fanavaozana ny fomba fanatanterana ny fitsiriana araketra eto Madagasikara ialana amin'ny fitarenana maro mahakasika ny fanararaotana araketra amin'izao fotoana hoy ny tale général ny etra Androany nandritra ny atrikasa andrindrana ny fampidiran-ketra ny arahana ny fibe-pitondrana ankapobeny ny etra sy ny holavitry ny manampahaizana momba ny fitantanana Androany maro ny teboka hojerena ka lohalarana ny fanavaozana ny fomba fitsiriana araketra indrindra ho an'ny orinasa Iva Richard. Malona ny fitarainana maro ataon'ireo mpandoha hetra ny amin'ny fisian'ny fanararaotana ataon'ny tompony andraikitra sy ireo sampandraraha isan-tsokajany misana ny fandoavan-ketra amin'izao fotoana izao. Maro ny antony olana hoy ho lavitry ny manampahaizana momba ny fitantanana na ny ordre des experts comptables et financiers de Madagascar Androany. Ny zavatra andrasan'ny contribuable moa zany dia zay hoe aloha zany zay ambany DGI no mifampiany voalohany satria mety misy tsy fifankazahoan-kevitra amin'ny fampiarana ny lalàna mety misy fandraisana zareo satria zareo no le namolavolana io nentina tany amin'ny assemblée dia mety zay mety miinterpréter hafa zareo kay hafa ny vevereo zay zao mikasika ny hitantsika hoe procédure zao ny resahana fa aty amin'ny comptabilité koa zay no mahafeny comptabilité kokoa satria zay no maha-expert comptable anay dia misy incompréhension koa zay dia zay zany ny azakazahana zao hoe aloha hitovy ny fomba fijery anankiroa zany ny dingana voalohany rehefa mifankahazo ny resaka eto dia araka ny teneny DGT zany dia hosoratana zay dia atao fiainana zany dia ho ampitainay amin'ireo mpandraharaha zay miara-miasa aminay. Maro araka izany ny teboka tsy maintsy hitondrana fanavaozana hisorohana ny olana amin'izao fotoana izao ho ny teo anivon'ny foibe mpitantanana ankapobeny hetra anomboana azy ny fanavaozana ny fomba fitsirihana araketra na ny méthodologie de contrôle fiscal. Fanatsarana ny kalitao ny fitsirihana araketra zava-dehibe tokoa zany ho an'ny orinasa ary ny fametrahana ny position zay hifanarahana zay ho fantatry ny orinasa satria zareo no mifandray amin'ny orinasa voalohany amin'ny eo amin'ny fikirakirana ny compte dia ho fanatsarana ny fisirihana araketra mba tsy hampisy ny fimenomenonana na misy ihany koa ny miteny hoe misy harcèlement fiscal zay zay eo amin'ny fibe mpitantanana ankapobeny hetra moa zany dia tsy mieritreritra an'izany hoe misy ny harcèlement fiscal izay fa dia ny fiaraha-miasa matotra no tena ahafahantsika mahita ny vahaolana amin'ireo fitsirihana araketra ireo. Tafiditra anatin'ny fanabeazam-boa araketra ny olom-pirenena ny fifanakalozana teo amin'ny foibe mpitantanana ankapobeny hetra sy ny teo anivony ho lavitry ny manampahaizana momba ny fitantanana mahakasika ny fomba fanatanterahana adidy araketra na amin'ny procédure fiscale dingan'izay anatrarana ny vinana apetraka ihany koa indrindra amin'ny lafiny fampidiran-ketra. Nantanteraka fitokonana noho ny fahasarotana amin'ny fisitrahan-drano Androany maraina ireo mpianatra teny Ankatso monina eny amin'ny cité Ankatso 2 antony amin'ny iraikambin'ny alina hatramin'ny 2 maraina ihany ireto farany vao matsaka rano raha ny fitarainana izay misy fiatraikany goavana amin'ny lafiny fianarana. Ankoatra ireo faritra maro eto Antananarivo, mijaly ranony koa ireo mponina eny Ankatso 1 sy Ankatso 2 amin'izao fotoana. Isan'izany ireo mpianatra raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana. Nisy ny maraina teo ny hetsika fanairana fanakanan-dalana na ny olona izay tsy fafaliana izy ireo izay. Amin'izao zany tena somary mijaly rano ny ety Ankatso e. Mijaly rano satria misy fotoana zany izy tapaka adiny 2 adiny 3 eo zay vao miverina kely indray dia avy eo izy tapaka indray mandeha kely dia tapaka fa misy rangé zany amin'le aty voafaritra ao anatin'izay ny bloky 23-24 reny satria reny zany ny akaikin'le épicerie Casse-Pointe eto na amin'ny 12 alina mifoha dia amin'ny 2 maraina vao mahazo rano ohatr'izay zany le aty. Tsy maintsy miafifika ohatranazy zao nanasa lamba ny Androany dia tamin'ny 4 sasany efa mifoha naka rano tsy maintsy manangana rano amin'ny koveta dia iny no ajanona anobanana. Vokatra izay tsy afaka matory araka ny tokony ho izy ireo mpianatra tsy maintsy mifoha matsaka rano rehefa mipaikany amin'ny 12 alina ny torimaso tsy ampy ny fianarana tsy maintsy enjehina ho hiatrany ny fitarainana. Taty zao ny hitako amin'ny 12 alina mbola mandeha kely foana ny rano
zay aloha fa tsy eritreretina tsy zay fijaliana zay fa le izy koa hoe tsy maintsy ilaina le rano de mikafiry de zay zao hoe mba fitarainana zao hoe tokony mba hoe ejerevan'ny tompona andraikitra zay fijalian'ny ankizy rano zay. Le tsy fatoriana amin'ny alina aloha zay ny tena problème be le tsy matory amin'ny alina fa miandry rano mandeha. Misy fotoana zao nenay koa tapaka de amin'ny alina be amin'ny 1:20 alina vao mandeha de amin'ny 2 maraina de tapaka indray ohatrohatr'izany. Zay zao ny tena voka-dratsy ho anay. Ie, de ny sasany tonga de mandahatra bidon eo de sasany milahatra. De ny sasany indraindray tsy mahazo mihitsy, ny sasany de maka rano ery ambany be ery amin'ny bloqué ery indray sasany rehefa tsy mahazo rano amin'ny alina. Miantso ireo tompona andraikitra ijery akaiky ity olana amin'ny fisitrahan-drano ity ireto mpianatra ireto. Hiamafy ny fitakiana sy ny fitokonana raha tsy misitraka izao zo, ahazo rano ara-dalàna izao izy ireo raha ny fanazavana. Mpianatra izay tsy manaiky intsony ny politika avy ny tsy tavanandro ny fanjakana, fa mitady vahaolana maharitra momba ny herinaratra sy ny rano eo anivon'ny Université Anankatso. Trangam-piarahamonina tany Toamasina ilay ramatoa iray manana andraikitra ao amin'ny trano famakiam-boky ao amin'ny lycée Tsararivotra Toamasina faharoa no samboriny zandary ary natolotra fampanoavana omaly. Nilaza ho matafiditra olona miasa ao amin'ny tetikasa fahantarana ny seranantsambony Toamasina ity ramatoa ity ka ny afara tamin'izao fitoriana izao. Irino Razafy manana kolo Toamasina. Efa maro ny olona voasoloky ny ity ramatoa mpiasa ao amin'ny trano famakiam-boky ny lycée 2 ao Tsararivotra Toamasina faharoa ity. Raha ny loharano-baovao avy eo anivon'ny Gendarmerie-Pireneny. Mitentina 3 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ny vola takiana ity ramatoa ity ho tambiny fampidirana miasa ao amin'ny tetikasa fanitarana ny seranantsambony Toamasina tamin'ny ireto olona voasoloky ireto efa ho eritaona mahery zay. Nisy toagna zany za nisy gnaleny io papabeko io le rangahy naregnenoko hoe misy asa any nare mitady asa io de regniko zany izy za zany manana asa fa nampiditra ankizy lahatao za de niresaka mivantaka amin'ny madame Séverine misy za de rehefa niresaka mivantaka aminanjy zany teny izy hoe 15 millions fagnarahana fa agny amin'ny port akagny le asa de d'accord mo le zaza iasa de nipayeko le 15 millions de nampagnanty ananjy herignandro oziny le asa ozy vao antsonareo plus tard 1 mois de amizao zagny fa 17 mois passé le izy kanjo zagny tatao fara zagny le olona fogna tsy haiko henoko aminjay lazany fô pisolokany igny madama igny pisoloky igny madama igny henoko zany marobe olo voany fa le olona tsy fantako de voatery zagny zaho nitazogna ny madama satria vola nindramiko tamin'olo le vola de rehefa tsy nivaly le asa agnatin'ny mois tsy nanaiko le madama nindramako le vola ampanjanako kely le vola miasa amin'ny société ko ne vola nampindramako anao iny de nandoa vola foana za 1,5 million sambolagna amizao fotoagna zao tsika miteny zao ilain'le tompony le vola de agnotanina i madame Séverine modikodana foana izy fa izy zany efa miseho mafilominy foana fa efa zany fogna fa ataony izy samborin'olona. Zay zany niara-ny asa ka za zany managna zanaka tsy miasa zany managna diplôma de nandeha koragna magnan'iny toandro regny tsy raha atao regny de regny raha ty zany antsoviny hoe amizao izy matafiditra olo miasa de za tsy naraha de nody tandragno za tonga tandragno za te resaky tamin'ny zanako reo hoe misy maro zay misy olo mahita miasa ho ary zany karakory de alevo numéro ny téléphone ananjy de nengatagny za de nantsovina ty de za izy matafiditra olo amporo de misy nagnano antegna manolo tsy miasa zany de sahira de ariky raha fisolokiagna zany le zavatra nataony za zany magnitra mpiara-miasa aminay zany zaho ary magnitra fiarahamonina satria fa zanaka andragno zany nikatramoiny zany zay izy. Voarirarira ny ity ramatoa ity foana ireto olona voasoloky ireto rehefa mitaky ny fifanarahana ka izay no antony nametrahana fitoriana teny amin'ny tobiny ny zandary. Miresaka amin'ny téléphone fogna zay aloha 2 mois karany fogna zany resahany après 2 mois zany natao liste noire de mindraka téléphone olo za miresaka manontany vaovao oziny hoe mbola tsisy vaovao d'après zay zany megnatra za indraka téléphone olo message foana alefako tsy valiny mihitsy de ndray andro koa zany indraka téléphone olo mba niantso anany de niteny izy hoe ataovy zay ataonao zay tany tongavanao za tsisy atahorako na tribunal zany teny farany tamina tany téléphone nisy fotoana amizay le ankizy lahy mihitsy nampivantaniko miresaka taminanjy de niteny izy hoe raha vao tsisy vaovao za après 1 mois de averiko amizay volanareo izy amizao tsy miresaka aminahy mihitsy tsy avy resaka mihitsy milefalefa foana izy de iny izy zandarme vao natratra anazy.
samborona tantranony mihitsy izy nahazo ho fahafahana vonjomaika moa ity ramatoa izay voalaza fa mpisoloky ity rehefa niakatra fampanoavana andrasana ny toy ny raharaha any amin'ny fafolo volana me ho avy izao no hiakatra fitsarana raha toa ka andrasana kosa ny fandraisana fepetra avy amin'ny tompona andraikitra ny fampianarana indrindra ny avy eo anivony lycée 2 tsara rivotra sy ny draine atsinanana mba hisorohana amin'ny fahafambaraka izay mety iantraika any amin'ny fianakaviambeny ny fampianarana Atreindray tompolasy tompoavy ny fampalalama avao amin'ny tsy aliny alarobia fa efatra amin'ny roapolo ny volana avrily ity amin'ny ora mahazatra amin'ny valo ora alina hatrany ny fotoanantsika ao amin'ny fampalalama avao amin'ny fiarahampitso mametraka ny mandra-piona dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.